kasana tanteraka indray tsika tsiray avy atao anatin'ity tokantrano ty ato manaraka nyity fampianarana baiboly eto amin'ity fahita lavitra mahafinaritra ity manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amintsika ny mianakavy ny tenanay tompo ary mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa tonga eto koa moa lelan'Andriamanitra pasteur Ertina manonona ny fahasoavan'i Jesosy aminao reo andeny pasteur manonona fiadanana tompo aminao pasteur Tedy dia miarabantsika mianakavy tompoka ya ivavaka avy hatrany ny tenako ametraka nyity fotoana ty ampelantanan'Andriamanitra atsikany mba ho lavorary sy totosa miaraka ny atsakany sy andavany zay tatan'Andriamanitra amintsika ny ty fandaran'androany ity ivavaka ny tenako tompoko misaotra anao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavanao misaotra anao ny amin'ity fotoana androany afahanay mizara ny teninao eto androany ny teninao dia manova olona ny teninao dia mitondra fiainana aminay tsiray avy ary ny teninao dia manasitrana atrangao eto ndray Andriamanitra ny vokatry ny teninao androany ary taio ny tsiray avy izay miaino an'ity sy manaraka fahita lavitra ity mba ho amikery sy amin'ny fagagana tanteraka izy Andriamanitra aroka ny tena ho isy transformation totale eo amin'ny fiainany ny fanarana an'ity fandarana ity amin'ny anaranao Jesosy ametrahana an'izany vavaka zany amen ya hiditra amin'ny Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo tsika pasteur amin'ity androany ity toy ny fampianarana zay fa nohititsika ny tamin'ny fandarana lasa teo iny Genesisy toko fahatelo ambin'ny folo dia ovakitsika zany eto amin'ny andininy voalohany sy ny manaraka tompoko niny sarana Abrahama sy Lota ary ny teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary Abrahama dia niakatra niala tany amin'ny tany Egypta dia izy sy ny vadiny mba amin'ny fananany rehetra ary Lota koa niaraka taminy hoany amin'ny tany atsimo ary Abrahama nanana arena be dia omby amanondry sy volafotsy ary volamena ary Abrahama ary mbola nandeha izy tany findrafindra atrany amin'ny tany atsimo ka atrany Betely izay nitoeran'ilay ny tamin'ny voalohany teo anelanelan'ny Betely sy Ai andiny ny fahefatra dia teo amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany ary dia niantso ny anaran'i Jehovah teo Abrahama ary Lota koa izay niara-nandeha tamin'ny Abrahama dia mba nanana omby sy ondry ary lay ary tsy omby azy roa lahy ny tany iraisan'ny monina fa efa be ny fananany ka tsy nahazo ny ray monina izy dia niadiny mpiandro ombiny Abrahama sy ny mpiandro ombiny Lota ary ny Kananita sy ny Perizita ny tompon'ny tany tao Kanana fa izay ary hoy Abrahama tamin'ny Lota aokare mba tsy hisy ady amintsika roa lahy na amin'ny mpiandro ombiko sy ny ampiandro ombinao fampiralahy isikany andiny fasipy safarany moa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra masiny ianao aoka hisaraka amiko ianao raha ianavaratra ianao dia ianatsimo aho fa raha ianatsimo kosa ianao dia ianavaratra kosa aho amen izay teny zay ndray pasteur zany no iangatsika eto androany raha ny fitipitiana moa zany le Genesisy toko faharoa ambin'ny folo tamin'ny farany teo dia niresaka amin'ny hoe hevitra ranofo izay nizorany Abrahama nakany amin'ny tany Egypta izay niteraka olana lehibe ho azy ary tsy vitany hoe niteraka olana ho an'ny Abrahama fotsiny fa lasa niteraka olana ho an'ny olona zay nivatanany tany mihitsy vokatry le fihevitra ranofo dia tsy maintsy olana foana ny afaran'ireny hevitra ranofo ireny pasteur izay nakana lesona teto moa hoe ohatry izy nivoalaza baiboly hoe raha ny zanak'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra dia tarihany fanan'Andriamanitra tsy maintsy tarihany fanan'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra zany hoe tsy le fihevitra ao intsony tsy le maolona tsy le maolona ny olona tsy ny principanao intsony no ampiasaina rehefa lasa zanak'Andriamanitra ianao fa mila fitarihana avy amin'ny fanahy masina ianao fa raha votsy ao zay fitarihana avy amin'ny fanahy masina zay pasteur dia hiteraka olana ho anao ny vahaolana hitanao olana miampy olana ary hiteraka olana ho an'ny hafa zany no mahatonga mpivavaka sasany ane pasteur Tediny hoe vokatry le principe maha-olombelona hoe tojo olana izy dia nitao an-tsainy hoe tokony hoe antany an'Andriamanitra hoe inona zany ny atao fa tsisy zavatra fatany ankoatrany hoe nitrosa dia lasa nidina nitrosa izy mitrosa iny dia nitondra olana ho azy nefa hitondra olana ho an'le olona nitrosanako
be da be olona nge pasteur nitondra lasa manana olana ny tena ny lasa olana ho an'ny banky any ko izy sady lasa olana ho an'ny tena ny le vahaolana ny raisiny olana ho an'ny hafa ihany ko misy an'izany misy karazana olona hoe meo anahy mihitsy aloha 15 millions iny amin'ny farany volana ho averiko dia averiko anao 30 millions mariny tsy maintsy tafaverinao fa le ao efa mipetrapetraka amidiko hatramin'ny tranoko mena tokoa le 15 millions nefa le 15 millions ny volan'le olona iny tsy fantatry ny vadiny nefa koa ny mbola vola anaovana zavakafa koa ny anaovan'ny vadiny aniny dia ary aloha meko fa za tsy hiteniteniny vadiko tonga le farany volana tsy voalohany le 15 millions ny olona dia sady niteraka problème ho azy niteraka problème ho an'ny tokantranon'le olona zay le vahaolana ranofo zay nidirany Abrahama zay nampiditoza azy nefa ny atao anatin'ny baiboly tsika araky nambarako teto maly hoe na misy tany iay any eo ao hoe na tsisy namosary azy any tany Andriamanitra mihevitra ny zanany mandrakariva Andriamanitra namelona ny Elipa aminany na dia tsy nisy ranorana ary telo taona sy tapany teto ambonin'ny tany ka ahoana moa tsy hain'Andriamanitra amelona ny Abrahama fa nitsofoka tamin'le vahaolana ranofo izy dia nahita olana zay no famitiana le resahana tamin'ny farany teo pasteur Tedira fitinina eto indray moa zany zao dia miresaka aloha zany nytapany voalohany eo ny fananakarenany Abrahama hitanao zany le indraindray manko tsika rehefa le miresaka ny hoe Abrahama nanakarena dia ohatran'ny hoe le hoe nitaranany ohatran'ny hoe nitaranany no nitahina hoe ry Jesosy ry Davida sy ny sisa fa ny Abrahama tena nanakarena be mihitsy vao ny teny Andriamanitra zany hoe hotahiko ianao dia tena tateraka tamin'ny androm-pahavelomany dia efa notahian'Andriamanitra izy fa tsy hoe nitaranany no nitahian'Andriamanitra fa tamin'ny androm-pahavelomany dia izy mivolaza baiboly hoe ary Abrahama dia niakatra ny tany Egypta dia izy sy ny vadany mba mifanana rehetra ary Lota koa niaraka taminy ho any amin'ny tany atsimo ary Abrahama nananarena be dia omby amanondro sy volafotsy ary volamena ary mbola nandehana izy ka nifindrafindra hatrany amin'ny tany atsimo hatrany Betela zay niorenany lainy tamin'ny voalohany teo nenelany Betela sy ay ary teo amin'ny tany izay nisy altarana tony tamin'ny voalohany ary dia niantsony anaran'i Jehovah teo i Abrahama ary rehefa mijery an'io ianao ny olona manaraka an' Jesosy pasteur tsy olona fadira anovana zany fa olona manakarena ary olona tahin'Andriamanitra rehefa volony ianao anaraka ny planin'Andriamanitra ianao tsy maintsy tahina misy fampianarana nomenesy pasteur tovy zay teto hoe ny fiainana nomen'Andriamanitra dia mizara roa ny fiainana voalohany dia le hoe fiainana mandrakizay rehefa maty tsika dia andova ny fiainana mandrakizay fa le fiainana ray faharoa dia le hoe zaho ozy Jesosy ho avy ao amin'ny Jona 1 zaho avy mba hanananareo fiainana ary hananareo fiainana be dia be ny ray fiainana mandrakizay dia ny ray fiainana be dia be le mandrakizay dia orinany fahafatesana ny iainana azy fa ny fiainana be dia be amin'ny androm-pahavelomana zao ny iainana azy afaka misitraka ny fahatsarany ety ambany masoandro zany le olona na dia anatin'ny fahavelomana azy afaka misitraka tsy mitombona zany pasteur le hoe raha vampivavaka dia mantra raha vampivavaka dia sahirana raha vampivavaka dia mampalahelo fa tsy zany Abrahama teto fa nanakatao ary tena nanakatao dia eo amin'ny 15 ary Lota izay niarany tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay ihany koa ary tsy omby azo rolany tany iray samonina fa efa be mifananana ka tsy nahazo ny iray monina izy dia niady ny mpiandrombony Abrahama sy ny mpiandrombony Lota ary ny Kananita sy ny Perezita ny tompo-tany tao kanana fa izay ary hoy Abrahama tamin'ny Lota aoka re mba tsisy ady amintsika roalahy na mpiandromboko sy ny mpiandrombonao fa piralahy isika motsy eo alohanao va ny tany rehetra masina ianao aoka hisaraka amiko ianao raha hianavaratra ianao dia hianatsimo aho fa raha hianatsimo ianao dia hianavaratra kosa amen eo zany pasteur Teddy dia misy fahendrena lalina zay nananany Abrahama fahendrena lalina rehefa ela pasteur ny lalàna ny fiainana dia tsy maintsy mitombo foana ny lalàna ny fiainana tsy maintsy mitombo ohatra hoe ianao zao niteraka na atoko hoe ny ray aman-drenao niteraka tsy haiko nareo firy menada pasteur enina menada
dia taminareo mbola kely zao tao an-tranony dada sy mama tao daholo tao daholo fa rehefa nanambady dia paritaka miparitaka dia ianao ndray zao niteraka firy zao zanaka anako telo zany telo zao zanaka anao rehefa lehibe ao zao tranonao reo zao fa rehefa lehibe indray reo zao dia iparitaka manana ny fiainany indray izy manana ny fiainany indray zany zany pastera le lalàna ny fiainany dia tokony andeha automatique zany amin'ny fiainana zany tokony andeha automatique be izany zavatra zany satria rehefa raha ny voalazany baiboly eto zao a rehefa ny antombo na ny fananany zareo na ny olona ny entiny rehefa ny antombo dia raikitra ho azy ny olana ary zany pastera no mahatonga nyreny resaka fiarahamonina reny hoe io le fomba fiteny hoe niavatiana tsy iraisamonina ary natonga n'Andriamanitra ny teny foana hoe tamin'ny Abrahama miala amin'ny taninao sy ny tranony rainao mandehana any amin'ny tany zay sekoly rehefa ela ny fianakaviana fampitakosonao dia miteraka olana foana io rehefa ela eo maky pastera misy an'ireny litanareo le hoe trano lova be any ray aman-dreny io trano gasy be io trano lova be ana ray aman-dreny io dia io zany trano dadabe dia efa maty amin'izay dadabe sy bebe dia ao ry dadato ao ry neny fara ao daholo ry tantina ao ry dadanay ao daholo ry fitomena da dia ry fitomena da ry dadato reny efa tsy ry dadato fotsiny ohatran'le tamin'izy 7 taona na 9 efa manana zafa kely ary reo dia zao ny raharabe miara mitakosonao daholo dia ny zatrynaka sasany manamboatra trano kely etsy anjoron-javatra etsy anjoronjoro-trano etsy ny anankiray nanagana dia ny asasany natsa le trano efa tolby ny mbola nitohizana ambonimbony ray ny tarina dia mitangorona fa io pastera tsy ara-baiboly zany ny olona rehefa manana toe-tsainany reny hoe te iraikitra amina ray aman-dreny foana dia tsy lasa lavitra amin'ny fiainana zay mariako zay tsy possible velatra ianao raha vao manana toe-tsaina hoe za hoe tao kaiky ny dada sy neny ety foana fa zay ary ve zao ary ny fiainanay miasa tsy manofatrano ary zay sahirana maika fa hanofatrano zay atao kaiky ny dada sy nety foana raha vao ny olona manana toe-tsaina ohatr'izay tsy possible ho tafavoaka amin'ny fiainana izy hoe ikolokolo le foana miarakaraka foana dia ifampitakosokosony eo dia le tranony dada sy neny nanana apara anakiroa izy iny izy ty sambora anakiroa zany mba anjara ny tao amin'ny aniny dia le sambora anakiroa reo dada be sy bebe le dada sy neny atsy miaraka amin'le zandrinareo anakiroa fa nareo menada efa samy nanambady dia zarainarony ray le sambora ray tsy fanao reny pasteur dia mifampitakosonao nareo menakavy miteraka ady io dia jerenao ny vokatra io pasteur hoe lasa miteraka lolo-po satria teto zao efa nanomboka nitsanga le adiady le disadisa tamin'ny Abrahama sy Lota le zanadralahany sy ny mpiasan'zareo sy le mpiandrombony efa nanomboka raika sa le disadisa dia rehefa io no mitoy androany mety mivay io disadisa io androany raha mitranga androany mitoy io rapitso mety mbola miva rapitso fa ritoy io mandavataona eo amin'izay le lonolono tsy akijanony dia manana lolo-po foana ianao maloto fo foana ianao ratsiratsy saina foana ianao mifamalimaly faty eo foana amin'ny mpianakavy ny afarany mifamifamisavy eo ny afarany mifanambanimbany dia tsy mifampiteny tsisy fiainana vaniny zany pasteur ary zany no mahatonga fiainan'olona tsy mety lasa lavitra fiainam-pianakaviana tsy mety lasa lavitra satria manana n'le toe-tsaina te hitangorona foana fa ny ato anaty baiboly pasteur rehefa ela dia tsy maintsy misaraka ary jerenao ty lojika ny zavatra resako anao teny rehefa misy ndray nefa le famille na le zanaka le hoe niala tao am'le mitangorongorona tao niala tao ambany elatsy dada sy neny le hoe nahazo hevitra kely eo dia reny le misitaky reny matetika lasa ohatra manamanaka tao noho izy tao anatin'ny tokantrano noho izy le tao anatin'ny tokantrano le izy somary lasa hoe niala tetsy andotam-pianaka teo amin'ny dada sy neny izy dia lasa ohatra nanana trano akaiky mibaipasy fa jerenao fa ohatra lasa manamanaka tao otra mivelatra kokoa ny fiainany no le hoe niarany takosokosona kely teo daholo pasteur tediso dia manaka ambary anao melony anozy raha marina pasteur mahakasika nyity ten'Andriamanitra ty raha miverina amin'le Genesisy 12 sika ny amin'ny 9 sy ny manaraka dia mitaky toerana mihitsy ny fitahian'Andriamanitra zay satria raha nametraka teny manokana Andriamanitra amin'ny Abrahama tamin'ny voalohany hoe mialao anao
ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreninao i Abrahama anie zany ranomarina pasteur tsy nanana etaeta-po mihitsy izy tamin'ny voalohany hiala ao anatin'ny tokantrano ray aman-dreniny raha tsy efa Andriamanitra mivantana mihitsy no niteny azy ary tao ange isara koa mombe de jerevanao tsara fa rehefa nanomboka nankatosy nanaraka an'ilay taradalana zay nomen'Andriamanitra araka ny ampitan'ny pasteur teo hoe zay le principe avy amin'Andriamanitra de rehefa tonga eto amin'ny Genesisy 7:10 eto de hita taratra fa nisy fitombon-karena i Abrahama nisy fivelarana kokoa i Abrahama ka be de be pasteur misy tokantrano même manampivavaka ane am'izao vaninandro antsika kehitriny zao pasteur samy mpivavaka reo de araka an'izay teny zay hoe nomen'le ray aman-dreny lovo de samy manangan-trano eo de ny mahagaga nefa amin'ny voalohany ohatra ny to mandeha le fiainany fa rehefa elana ela le izy de ohatra ny to misy zavatra ohatra ny to mipatinina zany ao anatin'le fiainam-pitiavanao ao anatin'le tokantrano ao de raha ny marina am'izay le Matthieu 5:8 mantsy pasteur de manambara sambatra ao izy zay madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra zany hoe amin'ny force zany a mandefitra fonda le olo nefa le ratra ao anatin'ny fony ao ka na hivavaka manao ahoana zay izy tsy ho tafapaka amin'Andriamanitra le ino misy ty le vavaka zay sanany satria fo maloto mety nampiditra frigidaire le anankiray ohatra afaka fotoana fo indray mety nanomboka nanatsaratsara an'le endrika an'le ao anatin'ny tokantrano le anankiray de miteraka problème am'le hafa le zavatra fialonana ka misy zavatra ohatran'izay pasteur ka eto de mazava be mihitsy zavatra zay ndresana zay hoe rehefa elany fitakosonana eo rehefa elany fitombona reny de tokony ho isy fanapahan-kevitra entitra ataon'le olona mba famiarenan'Andriamanitra hiparitaka satria ny tanjon'Andriamanitra de ho fitahina ho loharano-pasoavana zany le olona ety Ambanimasoa Andriaman'ny pasteur zay pasteur lisy marina la be le teninao telo hoe mifidy toerana ny fitahin'Andriamanitra io le mivangongongongo sy miara mifanositosika io pasteur hoe o daholo ny fianakaviana rehetra hitera-doza ho amin'ny fianakaviana io fa ny lalànany tsy maintsy miparitaka ary tsy maintsy misaraka foana ny lalàna atao anaty baiboly zany tsy hoe na mifankalahelo azy ary tsy hoe koa hoe voatery ady nafinaritra ny toetra ny Abrahama sy Lota teto le zanadralahany dia tsy tao anatina ady no nisarahany fa vao nahita fotsiny Abrahama manko nanana fahendrena be vao hita ny Abrahama hoe ho tady ho ratsy ty fiarahamoniny ty de efa nandray fanapahan-kevitra izy hoe tsy maintsy misaraka ny vahaolana ary misaraka tsy ao anaty ady eo pasteur amina resaka atontolo ara-panahy anisan'ny tiako resana gidragidra moa zany izy io aty amin'ny resaka fiangonana pasteur indraindray gidragidra izy io satria zany no mahatonga amin'ny fiangonana mifanenjika amin'izao fotoana zany fiangonana mifanenjika io ange pasteur tsy possible ho tafajarinao amina fiangonana ray daholo ny olona rehetra tsy possible ny fiangonana nisy voalohany teto ambonin'ny tany de fiangonany apôstôly fiangonana apôstôlika zay ny fiangonana nisy voalohany de avy eo nivoaka tao ny fiangonana ino ty romane de nivoaka tao ny église catholique romane de nisy ny lutera de ka nampalahelo fotsiny am'ireny a ny tsy fahafantarana an'le baiboly de lasa mifanenjika lasa miefara amin'ny ady zany le fisarahany nefa tsy tokony efara amina ady fa tokony miefara amina tsodrano fa lalàna atao anatin'ny baiboly ny fiparitahana tsy hoe fisarahana hoe ady a fa fisarahana mivelatra fivelarana zany ny tiana horesahana azanao hoe misaraka mivelatra fa eo be da be zany mahatonga fiangonana mifanaratsy miady de lasa isin'le resaka hoe sektan'ny any reny sekta viatsy reny sekta varoa reny sekta zao sinsisa kanefa le izy pasteur tena tsy zay mihitsy ny hevitr'Andriamanitra fa tokony hoe tsofina rano raha misy fiangonana iala na pasteur iala de tokony ho tsofina rano tsy tokony ady zany fa le am'izao fotoana zao manko pasteur le misy an'le mifangalatsondry hoe ohatra zao hoe nitondra fiangonana anankiray a de io ohatra ohatra zao ohatra hoe fiangonana tsy haiko zay anaran'le fiangonana hoe tsy haiko ohatra hoe fiangonana grec ohatra ohatra de
zany no tonany teo de tampotampokeo mivadika de lasa odiko le fiangonan'le nefa mba misy lehibe ao misy pitaky ao izy nametraka ana teo fa mba netinety kely mba mahay de tonga de naodiko fotsiny zao re le fiangonana reny zany tsy mety eo anatreny reny atao détournement mandrendro bahoaka reny fa tokony hoe raha tsapanao fa misy famezam-pahasoavanao anatinao te hivelatra misimisy ianao de miresaka am'le ray aman-dreny ara-panahy pasteur ianao ny ray aman-dreny ko ara-panahy araky ny lalàna ny baiboly de zao hoe ohatrany te hivelatra misimisy kokoa amin'ny fanompona n'Andriamanitra misy antso manokana de lasa mivelatra azanao zany principe fa io hoe mitangorona ao anatina fiangonana anankiray io za mahita an'izany pasteur amin'ny fiangonana etiko tsika moa anatin'ny fiangonana zay entina misy pasteur manjatony de za vao mahita mihitsy zany principe efa men'Andriamanitra vao mahita rahalahy efa mahay mitory-teny efa mba hitako efa lehibebe de tsy avelako hijanonao ampiangonana tsy avelako hijanonao andao ianao rahalahy tsofoko rano andao ianao mitondra asan'Andriamanitra andao ianao mitondra fiangonana andao ianao anokafana fiangonana ary satria amin'ny fotoana io akaiky ny dady eo foana de anankirotana io indray andro any azanao iteraka olana io indray andro any ary zany anisa zavatra tsy takatra mpanompon'Andriamanitra maro zany fa ohatrany hoe mahafinaritra ana mpanompon'Andriamanitra maro no hoe manana pasteur be dabe izy ampiangonanao de manana mpiandraikitra be dabe manana mpitoro-teny be dabe de tiany hitangorona ao anatin'ny fiangonana io daholo olo reo ary tsisy avelany hivelatra mihitsy reo de rehefa tsy avelanao hivelatra reo de amaky valy izy ny afarany de zay no mahatonga an'ireny le olona mamaky valy reny pasteur io mako rehefa mialehibe le ara-panahin'le mpino miakatra ny ara-panahin'le mpino pasteur de efa te andray andraikitra izy zay azanao de rehefa tsy menao andraikitra izy tsy avelanao hivelatra izy fa fikirinao ao de anomikitsikera am'izay izy satria hitany daholo ny kilema rehetrarehetra hitany am'izay kilema rehetrarehetra de hitsikera am'izay izy de lasa mpifahavalo le ray fiangonana de ino mahatonga le fiangonana vaky azanao fa raha ny lalàna ny fiangonana pasteur tokony hoe misaraka tsisy maratra na faravaratany zany hoe mivelatra de hoe mitondra fiangonana de misy sapana be diabe fa tsy mety zany reny le fomba zay efa nahita zavatra ohatran'izao foana pasteur ary io koa zava-doza koa ataona mpanan-karena sasatsasany aty amin'ny fiangonana zany ro moa no tena matetika misimisy an'io resaka io le hoe mivavaka izy tao amina fiangonana ray ohatra azonao de nisy zavatra tsy azoazo ny tao am'le fiangonana tao izy nefa manan-karena izy manam-bola nividy sonneau izy nividy clavie izy nividy batterie izy ny zanany mahay mitendry zava-maneno zanaka mpanan-karena io ohatrany aty fiangonana izy ny sponsor ny pasteur mba matolotolotra kely amin'ny pasteur amin'ny fotoana am'izay misy zavatra tsy mety atao amin'ny pasteur de lasa izy manangana fiangonana azanao de oetiny reny karazana fitaovana de entiny retiko fitaovany rehetra de izy amin'io tsy manana vocation tsy manana antson'Andriamanitra loatra tena hoe tenana fa le niazo fotsiny le hoe manan-kareny zay anananay ny fitaovana rehetra de mitaonataona olona miadany io zay de aveo zay mitady pasteur karamainay de ererana mpanan-kareny reny fa tsy fanao reny ry mpanan-karena isany tsy fanao zavatra ohatrany raha efa natolotra ao ny fiangonana io fitaovana io tsy ndriko tsara raha efa natolotra ao amin'ny pasteur hoe io amin'ny fiangonana ho ampiasainy de tsy azonao alaina intsony io satria inona mosy ty iny efa nanaovanao fanekena hoe efa natolotra ao ana fiangonana iny de raha hialy ianao de ataovy amin'ny tsodrano tsara fa tsy hoe hialy ianao de amaky vala hialy ianao de kortarinao le fiangonana fa reny tsy ara-baiboly reny ny fomba nisa raha ny lota sy abrahama teto pasteur dia tao anatina fahadiovampo ary hoy abrahama mihitsy no mitsangana hoy izy eo amin'ny andininy fahasivy akeo ne moatsy eo anylohanao vany moatsy eo anylohanao vany rehetra masiny ianao oka isaraka amiko ianao raha ianavaratra ianao de ianatsimo aho fa raha ianatsimo kosa ianao de ianavaratra kosa zay eo amin'ny andininy fahavalo le pasteur aroy abrahama tamin'ny lota aroy abrahama tamin'ny lota oka re mba tsisy ady amintsika ny roa lahy na amin'ny mpiandro omboko sy amin'ny mpiandro ombonao fampirahalahy isika zay tena i abrahama nanana fahendrena be mihitsy aleo mba tsy ady ny isarahantsika amin'ny rahalahy inona moa no natonga ny abrahama ny teny an'izay
na tonga ny abrahama ny tena zay pasteur dia eo amin'ny indrininy eo amin'ny indrininy fa vetivety vetivety andininy fafito any vakitsika eo amin'ny anarany Kristy Jesosy dia niady ny mpiandrondrony Abrahama sy ny mpiandrondrony Lot ary ny Kananita sy ny Perizita ny tompony tany tao Kanana fa izay fataty Abrahama mihitsy jerenao ny tompo tany tao izy zao izy Kananita sy ny Perizita zay ny tompo tany tao ary rehefa miandro fotsiny re tompo tany reo hoe raha vao miady eo reo dia hidirantsika ny tanàna le miady an-trano manko pasteur ratsy be ary io kristianina miady an-trano io ngefa misy manaty fotsiny ary ambadika ary pasteur zay ny any mampasary mpiaronana resaka kristianina io fa imezany finoana hafitsika ary rehefa iandrasany olona fotsiny tsika hoe ampediora kristianina reo dia hotatazatsika fotsiny ny zavatra rehetrarehetra ary tsika mila mahatakatra an'izany pasteur mila mahatakatra an'izany fa itsika kristianina ane zao efa hiazaka zany ny finoana hafa ane zao pasteur efa misy finoana miazakazaka be mihitsy ato hoe ivelatryna kristianina nefa tsika kristianina efa somary milamindamina fandehanantsika nefa mbola mitady hiady ndraikio mitady korotana ndraikio mitady hisy gidragidra ndraikio ary za dia tena miaro an'izay fihavanana mahakristianina zay pasteur na ato amina entren'le fiangonana zokony sy zandriny na ato am'le fiangonana zokony samy zokony na ato am'le zandrina samy zandriny misy zavatra mila arovana i Abrahama nataka-javatra Kananita ane ny tompo tany eto e Perizita ny tompo tany eto e raha vao miady tsika rolany e sakafony reo tsika aloha tsika mitambatra foana ny hery fa zao fotsiny aloha misaraka tsisy maratra raha herina tsimo ianao zay ianavaratra raha ianavaratra ianao zay ianatsimo zany ny tokony isarahana ao anatina fiangonana ary tokony mametsodrano le pasteur lehibe rehefa misy fiangonana iala misy olona iala dia tsofon'le pasteur lehibe rano ary le miala ihany koa tokony mahazo tsodrano vao miala fanapa-kevitra diso mantsy pasteur amin'izao vaninandro ianantsika kitriny zao no ihany koa misy karazana zavatra tsy haiko hoe tsy fatakarana ve sa fanaovana tsinitsinina n'ilay antson'Andriamanitra fa baiboly milaza pasteur ao amin'ny Romana 12 zarazaraina ozy izy ny fanomezam-pahasoavana dia misy pasteur karazana milatsaka amin'ny toeran'ny tsy mpijery aheto pasteur mimetraka fanontaniana misy zany eo anivon'ireny mpitondra fivavahana reny pasteur mahita ny fitombon'le zanany ara-panahy ao anatin'le fiangonana izy kanefa nahitany azy zavatra zay fa mametraka amin'ny tenany foana zany izy hoe ianareo dia many fifehezako mandrakariva foana dia ireny zavatra reny koa pasteur tena misy karazana zavatra ao anatin'le mpivavaka ao anatin'le fiangonana zany na dia tsy tokony hovaky azy fa lasa mivaky automatikally izy satria eto zao dia Abrahama dia nahatakatra tsara fa ilotany dia zanadralany sady zanakara-panahy ny ranomarina nahita tsara reo karazana zavatra zay natao tao anatin'ny fiainana tao zany ilota dia ozy izy Abrahama hoe bon raha ohatra karaka misy problème mampiandrodritsika ansianao aleo ianao misafidy ary za dia mamela anao mihitsy hoe zay toerana tianao andehanana no tsy alehako dia io zavatra zay pasteur fanontaniana ihany no mipetraka hoe aiza hoaiza kosa pasteur zany makasika ny zavatra zay raha ohatra ka le ray aman-dreny mihitsy zany satria eto dia i Abrahama no namotsitra fa raha ohatra ka le mpitarika indray zany no mitazina an'le zaza nefa aveo izy zany misy problème ao anatin'le fiangonana ray aman-dreny pasteur ia izay foana ho a le hoe miandra ny principe an'Andriamanitra sy fanontaniana ny hevitr'Andriamanitra ny fanontaniana tianao mipetraka zany dia le hoe raha hoe misy mpanompon'Andriamanitra hoe hiala ao anatin'le fiangonana dia hoe ahoana hoe ho ampisafidiana izy hoe hitondra nyty ianao sa ny fiangonana aloha zany anankiray pasteur ohatra zao Andriamanitra no nanangana olona hitondra fiangonana teto manko tany no safidianana tany no safidianana raha ianatsimo ianao dia za ianavaratra raha vitana pasteur zany vao maika tsara vitana ohatra mpitarika zany vao maika tsara fa amin'ny akapobeany dia misy antso ataon'Andriamanitra mihitsy amina mpitarika anankiray na finaritra ny Abrahama aloha eto Abrahama manetry teny ny tokony ho izy tsy tokony ampisafidy Abrahama raha ny tena izy amin'ny mazoky azy sy amin'ny hoe tany am'le antso
tany am'le antso rano tokony izy tsy tokony nampisafidy fa izy moa nanana fandeferana lalina de nampisafidiny lota kanefa na zany naty zany aza pasteur de zao attention fa ny fitahina niaraka tamin'ny abrahama foana angatako resinon tablety de toy izy anao ny amin'ny andinin'ny fafolo any amin'ny andinin'ny fafolo atrany amin'ny fa efatra amby folo any hatramin'ny eny manomboka ny andiny fafolo aloha vakeo ary lota nanompon'ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amorony jordana hatrany akaiky ny zoara fa azondrano avokoa izy rehetra talohany nandravan'i Jehova ny Sodoma sy Gomora zany tahaka ny sahan'i Jehova sy tahaka ny tany Egypte 11 dia nofidin'ny lota ho azy ny tany rehetra amorony jordana ka nifindrafindra ny antsinanana izy ka dia nisaraka izy roa lahy ary Abrahama noho natao amin'ny tany Kanana fa Lota kosa noho natao amin'ny tany amin'ny amorony Jordana ka nifindrafindra toby hatrany Sodoma ary ny mponina natao Sodoma dia tena ratsy fanahy sady mpanota indrindra tamin'ny Jehova ary Jehova niteny tamin'ny Abrahama taorina ny sarany Lota taminy ka nanao hoe atipazo ny masonao ka hatramin'ity tany itoeranao ity zana mianavaratra sy mianatsimo ary miantsinanana sy miankandrefana fa ny tany rehetra zay tazanao de omeko anao sy ny taranakao manakizay hitanao ty araky nambarako teo moa raha marina tsy tokony nampisafidy Abrahama fa i Abrahama moa nanana fandeferana lalina be de mijery izy hoe zanako ianao zay tianao meko safidy ianao de zay omponao de zay ny zavatra nitranga teto de inona ilota ndray tsy mandeha am'izay fihevitr'Andriamanitra fa ilota mijery an'le hoe inona ny tombontsoako manokana ny hevitry Abrahama de nanaraka n'izay hevitr'Andriamanitra tamin'ity indray mandeha ty fa ny hevitry lota nanaraka hevitra ranofa hoe ahoana nazahoako tombontsoa kokoa ahoana no mampetipety ny fiaina kokoa aiza ny tena misy avantage kokoa de jerenao ny andiny fafolo satria lota no nomena ny safidy ary lota nanompon'ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amorony Jordana atany akaiky ny zoara fa azondrano avokoa izy rehetra talohany nandravan'i Jehova ny Sodoma sy Gomora zany tahaka ny sahan'i Jehova sy tahaka ny tany Egypte dia nofidiny lota ho azy ny tany rehetra amorony Jordana ka nifindrafindra ny antsinanana izy ka dia nisaraka izy roa lahy jerenao tsara nitazana aloha lota de nitao an-tsainy lota de ny hoe za mahavokatra amorony Jordana azondrano tsara raha mamboly katsaketo zao ambarinao firitolina isaky ny hektara mamboly vary zany nampisafidina voako ndray Abrahama tamin'ity indray mandeha ty azoko ny tany tsara tany mahafinaritra tena bon tonton Abrahama rehefa nampisafidinao ary ahy allo ary le tany amorony Jordana iny ano menao ahy iny ary allo ary iny zany hoe any am'le tany tena nahavokatra no safidianany zay le fijery aranofa nefa tsy fatany fa ny teny fikasanany tsy nomen'Andriamanitra ny Lota fa nomen'Andriamanitra ny Abrahama ary tsy ny fijerinao no mamaritra ny hoavinao hoe ny tany hitanao na ny afetsifetsenao no mamaritra ny hoavinao fa izay promesse n'Andriamanitra taminao izay fampanantenan'Andriamanitra izay nolazain'Andriamanitra no mamaritra ny hoavinao fa tsy hita amin'ny masonao Lota zany nandeha nilevitra ranofa velona daholo ny biby fiopy amin'ny azondrano tsara tsy sahirana andrano safia zany ny Abrahama lasa ry amin'ny tany be vatovato any amin'ny tany Kanana ozy izy somary rehefa diriniana ohatrany tsy haiko mety any anatinatiny any somary manahirakirana sinsisa fa Lota zany nazony tsara ifidy any kosa izy de tsy ny tsara nofity nefa raha mijery ny toy ny tantarany Lota io ianao pasteur ny afara tamina zava-doza raha mamaky tsika eto amin'ny toko 7:20 toko 7:20 azafady toko 7:20 mitoy amin'ny toko 7:20 le hoe nandravany Jehova ny Sodoma sy Gomora teo amin'le tany nofidiny Lota io azonao teo amin'le tany nofidiny Lota io
nisan'io fanravana matsiravana ay ty le tany fidianany ty tao Sodoma sy Gomora feno fahotana fahavetavetana faharatsiana fijagajangana ary no le vonin'Andriamanitra tamin'ny afo ary ny afarany lazaiko aminao hita ao anaty baiboly any i Lota efa mianakarery no avitra Lota efa mianakarery ny tenenin Jehova hoe mialaty nareo efa mianaka de nany mibaiko aza ny anjely hoe aza mierikeriky nareo fa mandosira fa andatsaka afo avy any an-danitra zay andoro an'ity tanany ty andoro any Sodoma sy Gomora fa nareo mivoatatra aza mierikeriky ny vadiny Lota ndray mbola nierika vadika ny sisa farany nierika tonga de lasa vongatsira izy telo sisa ny afarany de inona ny toy an-tantarany Lota raha mamakytsika ty amin'ny toko fa 7 toko fa 7 manomboka amin'ny 17 satria maty ny vadiny Lota de i Lota sy ny zanany rovavy resy de zao fanapa-kevitra izy rovavy tsisy akavady atsika roa izy fa jiza moa ny akavady atsika roa ny olona tao Sodoma sy Gomora efa maty daholo fa izao natao izy andao amamotsika kiaky atao mamy dada de andao tsika hanambady any dada de nataon'izy miravavy mamy tao ny Lota de nivady tamin'ny rainy tao izy rovavy de samy miteraka tamin'ny rainy hitanao fa lasany ratsy fiafara i Lota vokatsy n'lay safidy fijery arano foana azonao izy nieritseritra hoe aty amin'ny tany Jordana tsika amoron Jordana mahavokatra mety zay foana wa pastera ny zavadozan'le mandray fanapa-kevitra tsy miaraka amin'Andriamanitra mandray fanapa-kevitra ary za de miteny ny tanora am'izany mihitsy indrindra mitondra resaka Facebook tony leo hitady vady de hoe mahita lehilahy any andafy any vazaha mandefa volanao vazaha de fandripandrianao vazaha fandripandrianao vazaha de manana tetikady anao mamandripandrika lehilahy ianao no voa amin'io ianao no voa amin'io za de miteny ampino raha tanora zazavavy ka zanak'Andriamanitra ianao na zazalahy ka mivavaka ianao ataovy mahitsy foana ny lalana ary zay fanapa-kevitr'Andriamanitra foana raha fa aza mandeha am'le misy fotoana manko ohatra ny tanora pasteur anambady de rehefa anambady ny tanora de ampisafidiny etsy misy tovolahy tsotsotra mahafinaritra endry fa saingy zao za nak'olona somary sahirakirana aloha sahirakirana aloha tsy hoe ho sahirana mandrakizay fa sahirakirana ny toe-tsain'le zalahy sahirakirana ohatra ny tsotsotra eo anefany ambony be mihitsy ary matahotra an'Andriamanitra raha ampisafidina ny tanora ka tsy misy tovolahy anankiray mazanaka mpanampanan-karena mitangitangana koady manao madinesy ka ampifamadina ampisafidina iza ny tianao ty zanazanaka mpanan-karena ty sa ty tsotsotra ty ny ataoko hoe 95% na 99% tsy maintsy le zanaka mpanan-karena nefa de hevitra diso zany pasteur ozy izy mivolaza amin'ny baiboly hoe ny vehivavy matahotra ny Jehova no deraina na ny zava-pona ny atsarambika sy ny atsarantare any amin'ny ohabolana 31-30 zany zava-pona ny atsarambika ary fitaka ny atsarantare fa ny vehivavy matahotra ny Jehova no deraina lehilahy matahotra ny Jehova no deraina safy zany rehefa mandray fanapa-kevitra ianao anontaniho tsara aloha Andriamanitra aza matin'ny vola aza matin'ny bogosité aza matin'ny diplôma sy ny arena fa jerevo zay zavatra tokony ho jerena mba fantatrao ve nitoetra ny olona io mba fantatrao ve zay mivavaka mba fantatrao ve matahotra an'Andriamanitra sababo fotsiny ianao fa manamanana tomobile kely 205 kely na 206 kely izy de iny ny ababanao fa zany ny fitaka anazo any Lota teto pasteur njerijery ny tany amorony Jordana fa tsy mba nieritreritra koa hoe tany manahoana io manahoana ny olona ao manahoana ny erasaky monina tao fa ny afarany fotoana foy fotsiny le vonin'Andriamanitra tamin'ny afo Sodoma sy Gomora ary saika maty tao izy efa mianaka fa ny famirapon'Andriamanitra navoaka an'Andriamanitra tao izy ohatra ny tantara sisa zany pasteur le fananakarena ty amin'ny Genesisy 13 rano marana tsisy ninina azo nitsony raha mijeren'io le Genesisy 13 eny ianao nanana be dabe izy fa tsisy ninina azo nentina itsony ny ala tao tanapolo sisy nentina izy efa mianaka nandositra vokatsy le zay foana ho ala izy hoe safidy ary ampiandohana ianao aza mieritreritra hoe fetsifetsy na maranodranitra na hanambaka olona de fa mila foana ny zanak'Andriamanitra rehefa mandray fanapa-kevitra fanapa-kevitra mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary zany ao pasteur le ilaina le mivavaka mba tsy hanao foana ohatra ny Lota ary Abrahama avy eo mena le sisasisa tsy le tsy safidiny le tsy milaitra
tany amin'ny tanin'ny Abrahama indray nefa nanaraka tany ny fitahiny nanaraka tany ny fahasoavana ary raha mijery ny toery ny tantara io nao nisy fotoana i Abrahama mihitsy no nanavitra ny Lota nisy fotoana nandalo talohan'ny nandravana ny Sodoma sy Gomora dia i Abrahama mihitsy nanavitra ny Lota sy ny karazana lakolosy fanerana mantsy ny pasteur raha mandinika an'ilay ten'Andriamanitra satria namindra fo ihany Andriamanitra dia naniraka anjely mba hanaitranizy mivady tao amin'ny tany Sodoma sy Gomora tao fa ny zavatra misy anefa pasteur le rahalahy tsy mety tonga saina mihitsy ary le izy araka le teninao teo hoe misy mantsy pasteur resaka tokantrano izy resam-pitiavana misy olona lehilahy avo ranjanany fa fohy fisainany tsy le olona zany raha mijery endrika ranofa ty ampiandohana anoy an'le tantaram-piainana izy nefa izy manompo an'Andriamanitra dia zava-doza ny fiafaran'izay zavatra zay tena zava-doza dia tena mampalahelo le fiafaran'ny fiainan'ny lalota pasteur satria lasa ny famototra izy mianaka lasa ny famototra ary tsy vitsy ane pasteur ny am'izao vaninandro iainantsika izy mety tsy mifamototra arabaky teny takan'izao le izy fa be de be le olona rehefa hoe tsy mazakazaka an'le karazana pression zay hitondrasan'Andriamanitra azy amin'ny fiainany ao anatin'le fiangonana na ihany koa eo nivon'le resaka ao anatin'ny tokantrano misy mantsy ny tanora pasteur voakelikely izy dia anaranarany ray aman-dreny dia fiverany an'le ray aman-dreny mananatra azy sy manitsy azy tsy ty azy izy ohatr'izay koa ao anatina fiangonana koa misy fiainana pino rehefa voakitikitika matetika ny vie privé no anatin'ny fiangonana anaty toroteny dia eo izy manomboka mankala an'le pasteur satria le toroteny moa teny tsy avaliany fa ty ambadika ty izy manomboka manendrom-bahoaka manomboka io pasteur iny ohatran'izao manomboka misy fanaratsiana nefa efa misy zavatra tiany atongavana ao ambadika an'le izy manaratsy io zay zavatra zay nefa rehefa hevitra ranofo zay zavatra zay pasteur ary tena marina tsy hoe zay mihitsy fa tena hevitra ranofo zay zavatra zay dia tsy maintsy mitondra fiafarana sy fampitena ary faharavana fafambaraka tena mitaotao tanana mihitsy ane eto satria le aremboninahitra le fitahina be vavy ilay vady manananana zay mba tena nirehariana satria jereo moa i Abrahama ane tamin'izare vonim-potoana voalohany ane pasteur i Abrahama mbola nanambady vehivavy mombe fa i Lota efa nanambady aman-janaka fa ny tantaram-piainany raha lalota nefa ile vehivavy zay efa nazahoany zanaka iny no lasa nivadika vongatsiry tsy de le vehivavy loatra ny teny vadika vongatsiry fa le fanapahan-kevitra ny ray mpianakaviana satria kofenana ara-panjaka tany ambolohany le fanapahan-kevitra tany ambolohany mihitsy ny diso ka zay zavatra zay anisan'ny tsara anairana atsika ny atao anatin'ity tokantrano aty manoloana n'ireo karazana zavatra tsika mantsy pasteur marina hoe titona ty tona nomen'Andriamanitra atsikany tona nomen'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra ananganan zavatra avitana zavatra kanefa na izany na tsy zany raha marina raha lasaina bavoko amin'ny tompo tena misy drafitr'Andriamanitra zay misy tena hoe zone principe avy amin'Andriamanitra tsy azo ialana io tsy azo anampiana io mety marary amin'olona le izy pasteur ambolohany fa raha manaraka le taridalana zay tahaka ny hita tao anataony Abrahama ny olona tsy maintsy tafavoaka foana izy na manahoana na manahoana mety vavan'ny favaly ary reny vavan'ny favaly reny mihitsy ane hideran'Andriamanitra ihany amin'ny farany raha ohatra ka hoe manaiky an'le taridalana avy amin'Andriamanitra le olona pasteur zay mihitsy pasteur Tété za moa fa zava-dehibe zay fampianarantsika amin'ny lalandro an'izay alalana foana amin'le hoe miainga foana amin'ny hevitr'Andriamanitra aza miainga amin'izay hita ety ivelany aza miainga amin'izay zavatra mahatarataranao aza miainga amin'izay zavatra fomba fijerinao fa miainga foana amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra fa ny fomba fijerintsika pasteur mety amitaka atsika rapitso ravaka pitso zay no navoafitaka ny Lota izy nijery an'le tany amoron'ny Jordana hoe tena tany todratro tany mavokatra azon'ny rano mavela biby fifo kanjo tany nahitany loza nahitany loza satria mamitaka ny fijery ivelany mamitaka ny fijery ivelany i olona mety ho fijerinao azo ratsy androany io mety ho tsara ihany rapitso i olona tsaratsara igny olona sy olona ananinany io zay lazaiko hoe anala izy eo foana rehefa manao zavatra diny io foana aza miainga amin'izay firesaky ny olona fe manga amin'ny fijerin'Andriamanitra azanao mety misy fiangonana ange pasteur indraindray raha miresaka tontolo ara-panahy mety ho aratsian'ny olona to ny fiangonana ratsy fiangonana zao fiangonana ry i pasteur iny zao tena ratsy marina aveo ny pasteur iny ary tena ratsy marina aveo ny fiangonana dia io aloha mangatataridalana tsara amin'ny tompo aloha fa ilay mety dokadokafan'ny olona aminao mety ho tsara mety io ny ampididozanao io olona dokadokafan'ny olona fa mety io io mety anarenao any amin'ny elo
fa io olona mety noeverinao fa ho ratsy de ratsy io mba efa tena ny dinianao ara baiboly ve ary zay ny tombotsoa am'le fananana baiboly paster monsieur référenciate fontsika mijery foana hoe inona ny voalaza amin'ny baiboly ny mahamarina na mahadiso tsisy marina zany na diso fa ato ihany de miainga ato foana ny ahitanany hoe inona ny marina na ato no mitsara azy pasteur fa aza manaiky am'izay javatra tenen'ny olona na vavan'ny olona fa sao de mitaka anao reny na mifandraisana fanapaha-kevitra amina fanambadiny ory tanora na fandraisana fanapaha-kevitra amina asa na fandraisana fanapaha-kevitra amin'ny fidirana amin'ny fiainana rehetrarehetra na ivarotra azy tsy izay lazay ny olona ny mety fa lazay hitarian'andriamanitra anao zay hitarian'andriamanitra anao mitsofo anatin'ny principe an'andriamanitra sy ny taridàlan'andriamanitra fa aza mitsofoka am'izay say-patatro fotsiny zay ny tombotsoa ny zanak'andriamanitra fa zay tarian'ny fanan'andriamanitra ho vombolaza ny baiboly ny zanak'andriamanitra tsika zany raha zanak'andriamanitra de taritiny fanan'andriamanitra de zay ny tokony ho arahana na eo amin'ny tontolo ara-panahy na eo amin'ny tontolo aranofo paster tidy mino fa ampy angambizay androan'izay aloha ho avy manaraka hotoizantsika amin'ny rahalandray ny fampianarana eto miaraka andro paster tofa de vavakytsika mankasitraka raha io noho ny fatateran'izay fampianarana sy toroten'izay indray androany zavelona ho diso fandraisana fanapaha-kevitra zay tompo androany dia nanoro lalana anay ianao fa tsy tokony hitsofoka amina hevitra tsy ara-baiboly izay tsy tokony hitsofoka amina hevitra tsy avy aminao izay fa rehefa manapa-kevitra izay dia fanapa-kevitra avy aby mifanay masina tary io lalana tompo retora lasaina mba avy mijery an'ity fandarana ity na mianan'izao fandarana zao tsy ho diso lalaka na mandrakizay mandrakizay izy za mino fa izy manaraka an'ity fandarana ity ho lasa lavitra ny fiainany hotahinao izy aro ambininao na iza na izy nanaraka an'izao fandarana izao mamindrafo amin'ny tompo matoky efa manomboka eto de mifanay masinao no hitarika azy aza velandray fanapaha-kevitra ranofo izy ny fiainany ray manontolo ny sain sy ny fony ho raisinao ho anjakanao hitoeranao ary ho ambininao izy ambadika zany rehetrarehetra zany mankasitraka indrindra jesosy io apetraka ampelantananao zany vavaka sy zany toroteny sy fampianarana zany amin'ny anaranao tompo amen zay sainga mba pasteur tediny fampianarana azo natao androany fa de ho avy manaraka ho toizantsika amin'ny rahalahy mametraka veloma finaritra ho atsika raha sanatrika mety hoe voazao mihitsy sanatria zany ianao tapatapany faraparany ty no atsikany dia mandeha any amin'ny youtube izy fandaharana izay voizina eto am'ty fa hita lavitra ty eto ka dia mametraka veloma finaritra ho atsika tsara avy zay nanaraka tato veloma pasteur veloma toko